Itamboka ny fampiofanana ireo tantsahin'ny fotony mahakasika ny fanamboarana arina fandrehatra 2M novokarina tamin'ny alalan'ny teknika no hatsaraina mampiena ny azo ampiasaina nefa mampitombo avoroen'ny vokatra. Imasoana izy ireo ihany koa ny fampiroboroboana ny fanamboarana fatana mitsitsy 3M tompomarika amin'ny fampiofanana ny tetikasa diabe mamatsy vola kosa ny vondrony Eoropeanina. Ny tanjona aminazy io dia fampihenana ny fandaniany ny isan-tokantrano amin'ny fampiasana arina fanao angofo. Ka raha ohatra ka hoe ny fatana 3M sy ny charbon 2M no ampiasain'ny tokantrano tsirairay dia mihena 50 ka hatramin'ny 300 ny fandaniana. Ohatra hoe raha misy tokantrano iray zany nalany charbon ray gony sy tapany teo aloha ka sady mampiasa charbon 2M izy amin'izao mampiasa ny fatana 3M plus dia lasa mandany izy charbon ray gony ihany. Vita avy amin'ny teknikanao tsaraina izy io, izany hoe nofanina ireo mpanao charbon amin'ny teknika nentim-paharazana amin'ilay teknikanao tsaraina mba ahafahan'ny zareo mamokatra an'ilay charbon 2M izay mateza sady mitsitsy. Anatratra ny vinan'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ho fampihenana ny fandrimpahanaly ny fotony ihany koa ny tanjony. Tao anatin'ny 2 andro dia nitety fokontany maromaro ny tetikasa diabe, nizara arina fandrehatra natsaraina maimaim-poana ho fampahafantarana bebe kokoa ny tombontsoa entiny ho an'ny isan'ny tokantrano.